diavoko mihoatra no ny tena fitady volamena manonona fiadanany tompo amin'ny tsika menakavy telopolo andro ny fahazavatsaina telopolo andro ny fahendrena telopolo andro ny fahalalana ry havana malala rehefa ny olona tsy manana an'Andriamanitra rehefa ny olona tsy mivavaka no bloqué ny fiainana dia mila délivrance izy mila délivrance ny olona rehetrarehetra izay mbola tsy manana an' Jesosy satria mety misy mamosavy izy mety misy ozona ihany koa mamatotra azy ka mba hafahany ao anatin'le ozony blocage fampitehana faharavana dia mila délivrance izy fa rehefa ny mpivavaka kosa na ny mpino mipisatrana blocage tsy mandeha amin'izay aloha ny fiainany nefa efa zanak'Andriamanitra kristianina vita batisy mpanompon'Andriamanitra dia tsy délivrance ntsony ny ilainao fa fahiran-tatsaina fahazavan-tsaina taridalana avy amin'ny fanahy masina fahendrena ary fahalalana sagesse connaissance intelligence zany ny ilainao rehefa zanak'Andriamanitra ianao ka eninao mikatso ny zava-misy rehetra zao matsiny ny zanak'Andriamanitra sy mipinto tsy andairana famosaviana ntsony raha matsiaro ianao hoe mahery mivavaka be mpino be mpanompon'Andriamanitra be tsy possible hoe ny famosaviana andaitra aminao ny mpanota ihany no andairana famosaviana ny olona tsy mivavaka no andairana famosaviana fa raha zanak'Andriamanitra ianao tsy andairana famosaviana intsony fa ny zavatra ilainao kosa intelligence sagesse fatakarana fahalalana fahazavan-tsaina fahendrena ao anatin'ity telopolo andro ny fahendrena sy fahalalana ity tena izara aminao amin'ny foko rehetra aho ny zavatra tokony ho takatra ao ahatonga niveau an'ny sainao niveau intellectuel misy mako ny atao hoe niveau spirituel misy ny niveau amin'ny alalany hoe arabatana ny aranofo ohatra hoe rehefa manomboka fitopolo taona ny olona dia efa miaosa ny vata ny enimpolo taona miaosa misy niveau tsy azontsika dépassena raha mivata fa misy ihany koa ny atao hoe niveau intellectuel zany hoe niveau ara-tsaina zay azo atao tsara ry havana ny atonganao olona tsy ho voasakana ny fiaina teneny kombenombeny foany ty fa ny mampanakarena ny mpanakarena tsy ny volany aposina fa ny mampanakarena ny mpanakarena dia ny saina anana ny mampaolona amboniny olona anankiray dia tsy ny kravaty ananany na ny costara anaovana fa ny sainana ny sainanana ry havana malala mahatonga ny fiainan'olona maro tatrana sakana ary tsy afaka mandeha lavitra dia le sainy mihitsy mibloqué le zavatra fisainany mihitsy ny tsy afaka mandeha lavitra ampianatra anao isaky ny alatsinainy talata alarobia lakamisy zoma amin'ny eninora marina hatramin'ny fito sasany fitombavaka io izarako aminao ny lalana nitahin'Andriamanitra ny fahendrena ny fahalalana mila takatra isa maraina amin'ny enina alatsinainy hatramin'ny zoma hatramin'ny fito sasany amin'ny enina maraina hatramin'ny fito sasany ary isan'andro latsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 12 hatramin'ny ray sasany tena te anampitosika anao izay te hivavaka ao anao raha zanak'Andriamanitra ianao mbola tsy mbiko any tsy délivrance ny ilainao raha efa tena pino anao ka mahatsiaro tena pino dia tsy délivrance atsoro ny ilainao fa fahatakarana fahazavan-tsaina fahendrena fahiran-tatsaina ny ilainao manasanao ao anatin'ireo fotoana lehibe ireo izay hitonoko fa andraisanao fahasoavana tanteraka eto amin'ny Mongote na 3 frères andefanambojanary apitany tombony gendarmeria pirenena eto andefanambojanary no misy an'io Mongote io anatanterantsika ny fotoana lehibe io ny tenako zao pasteur Ertina Randriary Malala no hivavaka sy tondra mambavaka ary ampianatra anao izay lalam-pahendrena izay ho tahin'Andriamanitra ary veloma tao.